7 febroary 7 7 febroary 20 raika amby folo taona ty aorina dia mbola tsy afaka miposy ao an-tsaina ireo mpitolona tamin'izany fotoana ny zavaniseho teny Ambotsiroatra. Ity Razafy Mahefa isan'ireo niakatra teny Antaninarenina aka ny lapam-panjakana tamin'io andro io dia mbola matadidy amin'ny antsipiriany ny zavaniseho. Tamin'izay fotoana izay niakatra ho aty Antaninarenina izay niakatra ty Antaninarenina tery izay dia tetsy moa nisy mpitandro filaminana zany tamin'izany. Dia ny tena moa mitondra bikia dia tsy afaka mifangaro amin'olona satria fantatrao ihany ilay problema dia tsy maintsy niaraka tamin'ny mpanao gazety zany zay taty ambadika tato ambadika tato sy niaraka tamin'ny mpanao gazety dia avy eo moa niroso ny olona dia teo amin'izay nisy an'ilay tifitifitra dia vokatr'ilay fansehana sy anina tato zany niaraka tamin'ny mpanao gazety nisy mpanao gazety nareo ara vao tifitra mihitsy tamin'izay dia vokatr'izay zany dia savovo tao dia vodona mafy tao tokony ho jerena manokana ny olona izay mpitolona hatramin'izay zany mpitolona teto amin'ny tany sy firenena tokony mba ho jerena akaiky ihany satria dia lasa verimaina fotsiny le izy. Manodidina 50 no maty ary tsy voaisany tsy hita-popoka nandritra io andro niosondra io. Ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay tonga nanatitra feza amboninkazo ho fahatsiarovana ireo ndao sy ny fahafatesana dia tsy verimaina akory ireo raha latsaka. Sy horakakatany ny ain'izy ireny fa mahatsiaro manokana an'izy ireo itsika androany ary ao koa ireo izay nitondra takaiky maratra mitondra-bavaka manokana an'izy ireny izahay ary ny fianakaviany ireo izay namo avana ihany koa. Matoy isika eto amin'ity toerana ity, matoy isika tafapetraka ao anatin'izao lapo zao misy antony zany fa matoy isika miaraka amin'izao eto androany dia tsy horakakatany ireo izay aina na foy teto amin'ity toerana ity. Ady amin'ny didijadony ny fahantrana fanoerana ny fivarotana tanindrazana no isan'ireo loha hevitra nentin'ny ben'ny tanàna Andry Rajoelina izay nitarika ny tolona tamin'izany fotoana. Maro ireo nitondra takaitrana nandritra ny tolona ho an'ny tanindrazana.